Fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy fifalianao anay any miarahaba antsika izay manaraka ny fandaharana mioby amin'ity anio ity ary manasanao mpitiavana be foana hiaraka aminay hatramin'ny faran'ny fandaharana. Ity fandaharana ity moa zany dia hoentina hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany koa mifampahery isika atao anatin'ity fandaharana ity. Tsy mora ny zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana izao. Misy ny fahoriana, misy ny fahasahiranana, misy ny aretina. Fa ao anatin'izany rehetra izany dia lehibe mihoatra ny fahoriana izay mandalo etỳ antany ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Rehefa sendra n'ireny zavatra mitranga izay ady mavesatra sy mangidy ireny isika dia tsy hita izay hifaharana, tsy hita izay amikirana. Fa ao anatin'ireny ihany koa ny tena isehoany mazanak'Andriamanitra antsika raha tena mahatoky azy isika. Tsy misy teny mahafoana ny fahoriana izay iainan'ny olona anankiray, tsy misy teny mahafoana ny fangirifirian'ny aretina izay iainan'ny olona anankiray. Fa izany rehetra izany efa nentin' Jesosy teo amin'ny hazofijaliana dia tsy manana eritreana izany isika, fa rehefa mifikitra aminy isika dia ilay nandresy ny zavatra rehetra no mbola manome hery antsika sy mampandresy antsika hatrany. Ilaintsika isan'andro noho izany ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy tenenina mbava fotsiny ihany fa iainana. Ary noho izany indrindra no antom-pisiany ity fanompam-pivavahana atao anatin'ny fandaharana ity izay anasana ianao anaraka an'izay. Ampitombonao aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Alahady faharoa ny volana novambra 2024 dia isika hiantso sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo 170 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no iderahantsika ny tompo. Salamo 170 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'ny tompo anandronao ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro sy idiran'ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony ho deraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy iderana asanao amin'izay mandimby azy sy hanambarany asanao lehibe. Ny lazany voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Amen. Ndeha hivavaka sika ry havako. Andriamanitra ray io, mideranao izay fiangonana noho ny fitiavanao anay tao amin'i Jesosy Kristy zanakao, izay nomenao anay hamonjy anay. Mankalazanao izay noho ny antsonao anay ka nanekenao handray anay ato amin'izao toerana izao. Misaotra anao izay fa mbola miteny sy miaino anay zanakao ianao. Eo anoloan'izany fitiavanao izany indrindra nefa no hatsapahanay no mahampanonta-manitra anay. Koa manantona anao amin'ny fanetretena izahay. Mangataka famindram-po sy famelan-keloko avy aminao. Ary misaotra anao izay fa Andriamanitra mindra fo sy miantra tokoa ianao ary maro-po sady be fitiavana. Misaotra anao noho ny famelan-keloka raisinay amin'ny finoana ankehitriny noho ny rano Jesosy zanakao mpamonjy anay. Dia samy iasany fananao masina anie izahay mba handray sy hivelona amin'ny teninao, mba hitombonay tsara isan'andro amin'ny fitondran-tena masina ary voninahitrao izao fanompam-pivavahana izay tanteranay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay lohany fiangonana no hivavahanay toy izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjara afatra ho antsika androany ry havako, izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka 8:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Lioka 8:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Vakiko amin'ny anaran'ny tompo. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamory rehetra sady nanan-karena ary nitady entan'i Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahan Jesosy. Fa efa andalo tamin'izany lalan'izany izy ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra
dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hitrano amin'izay lehilahy mpanonta izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo. Ary raha misy zavatra olona alaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana fanontenao ny fahamarinana. Amen. Hivavaka isika aloha ny hitondrana ny hafatra ry havako. Raha io misaotra ny amin'ny teny izay novakiana, ny teninao ilay mitondra aina ho anay, hitondra ny hafatra ao amin'ny olonao ianao androany dia mitenena amin'ny alalan'izany teninao izany. Raha izao mpanompo izay hitondra izany hafatra ny tompo dia tsy manana ambarany amin'ny vahoakanao fa aoka ianao no hiteny, aoka ianao no hanambara mba ho velombelona ny fanahinay. Aminaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ho ampitomboina ao aminareo ry havako ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Izay ny voalazany amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Tantara diso fantatsika loatra ny amin'ny tantaran'ny Zakaiosy. Fa androany isika mila tena maka ohatra tsara avy amin'izany tantara sy izany lehilahy atao hoe Zakaiosy izany. Eto miditra amin'ny tanànan Jeriko Jesosy ary avy nampahiratra masona lehilahy jamba anankiray izay mipetraka teo am-bavadin'ny tanàna. Noho izany fahagagana lehibe nataony izany dia vory marobe ny vahoaka ary talanjona te andre te ahita ny amin'izany Jesosy izany satria fahagagana goavana izany hoe nampahiratra masony jamba izany. Ary dia tena tome folona ny arabe izay hitsehana azy mba te ahita an' Jesosy. Anisan'ny tena mba nangetaheta te ahita an' Jesosy ity lehilahy iray atao hoe Zakaiosy ity. Tena faniriany fatratra ny iaona amin'i Jesosy ihany koa ny amin'io fotoana io. Ny vahoaka nefa betsaka dia betsaka mifanety sady indrindra ara-tantara dia karazan'olona fohifohy ihany izy. Any heriny aleony nandeha niazakazaka ny aloha hananika aviavy mba ahafahany na dia mahatazana kely fotsiny ihany aza. Teo amin'ny mihitsy ry havako no nijanona ny tompo. Zavatra mahagaga izany. Tsy neritreritra izy hoe ho hitan'ny tompo, tsy neritreritra izy hoe ho fantatry ny tompo, fa ny tao an-tsainy dia mba hatazana kely ny tompo, hatazana ny amin'i Jesosy. Kanefa teo aminy mihitsy ny tompo no nijanona. Mahagaga tsy mahatalanjona izany. Ary ny tena nahatalanjona indrindra tsy vitany nijanona fotsiny teo aminy ny tompo, fa ny endrandra dia niteny taminy, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao androany. Gaga sy talanjona ny olona satria fantatra Jesosy hatramin'ny anaran'ity lehilahy anankiray ity. Ary indrindra gaga sy talanjona ny olona satria tsy maintsy mitoetra ao an-tranon'ity lehilahy ity Jesosy. Ity lehilahy ity nefa fantatry ny olona loatra fa lehilahy mpanota, fetsy ratsy, mpamory hetra, mpanambaka vahoaka ary tena alam-bahoaka ka tsy tokony hifampikasokasoko aminy ny tompo. Ry havako malala, misintona ny saintsika androany. Mila mangetaheta ahita an'Andriamanitra tahaka ny Zakaiosy isika. Niazakazaka izy, nanao ny tsy fanao mihitsy izy, niakatra teny ambony hazo nefa olona manam-pahefana, mpamory hetra. Noho ny fitiavany te ahita ny tompo dia niazakazaka ny haninkazo izy. Mila mangetaheta te ahita an'Andriamanitra tahaka ny Zakaiosy koa isika. Izany hetaheta izany dia hetaheta teo vonjena. Ary ny tompo mahalala antsika izay maniry fatratra azy. Fantatry Jesosy hatramin'ny anaran'ny Zakaiosy, midika izany ry havako fa tsy misy miafina amin'Andriamanitra, tsy misy miafina amin'ny tompo ny momba antsika manontolo, ny amintsika manontolo. Fantany fa mpanonty isika, fantany fa tsy mendrika isika, kanefa ry havako tsy toy ny fijerin'olombelona ny fijerin'Andriamanitra. Ny olona nahita teto fa lehilahy mpanoty tsy mendrika Zakaiosy, ny olona nahita teto fa tsy tokony hifaneraserana Zakaiosy Jesosy. Jesosy mila famonjeny Zakaiosy. Jesosy nahita fa mila fanavotana Zakaiosy. Andriamanitra ihany koa dia mahita antsika, na dia mpanota isika fa mila famonjena isika, mila fanavotana isika, mila fiadanana isika. Niovy Zakaiosy, nanonotra ny fahotana izy ary nonerany ireo zavatra rehetra izay nalainy tamin'ny tsirariny. Niova ny fiainany ary anisany nanonona ny tompo ny fiadanana tao anatin'ny trano. Anio ny tonga amin'ity trano ity ny fiadanana. Ny fandraisana ny tompo ry havako dia mitaky antsika hiova famindra, hiova olom-baovao, hiova ho tena
olona araka an'Andriamanitra tanteraka. Fitiana izay voalaza ry havako. Mila mangetaeta teo tafaray amin'Andriamanitra isika. Faharoa, mila miaiky ny mahampanontantsika isika ka mahafoy tanteraka izany fahotana izany. Ary harany ny tompo dia ho ao amintsika ary nanolotra famonjena sy hanonona fiadanana ao amintsika ka ahatonga antsika olona vaovao tanteraka. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ry havako ho amintsika ny fiadanana. Amen. Mivavaka isika. Raha io misaotra ny amin'ny teninao izay noentina ho an'ny olonao androany. Nampianatra anay ianao ny amin'ny tantarany Zakaiosy izay lehilahy mpamoretra, lehilahy mpanonta, tsy mendrika kanefa ny an-trano tao aminy ianao izay tsirairay avy koa tompo izay nandre ny teninao androany. Na dia tsy mendrika azy izahay, na dia mpanonta azy izahay, na dia efa tokony ho very azy izahay, dia matoky fa afaka ny ho ao aminay ianao, afaka ny androso ao anatinay ianao, afaka ny ara hitoetra aminay ianao ary hanovanay ho vaovao tanteraka. Izay rehetra nandre ny teninao androany tompo dia mangataka, mingava ianao ka sio ny fony ka sio ny fanahy ho tonga olom-baovao izy. Ary ny teny izay nafafy dia amoa avy zato eny eo amin'ny fiainany tsy manam-pahatamperana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Raisontsojano ry havako. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Vavaka mangina isika isotra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra isika rehetra iombona amin'ny telo izay iray manao hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tonga soa atinatin'ny fotoana izay andraisantsika ny toriteny amin'ity anio ity. Ifampahery isika mahakasika ny fiarahana amin'ny tompo, mahakasika ny firaisana amin'Andriamanitra izay no votoatin'ny toriteny izay ho arahantsika amin'ity anio ity. Manasanao anaraka an'izay. Faly miarabantsika rehetra tompoko izay manaraka an'izao fandaharana miobia eto amin'ny fahitalavitra TV+ Madagasikara izao. Raisiko fahasoavana manokana ny tafaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana mahafinaritra izao ary dia anasako anao anaraka ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Androany isika dia hiresaka ny amin'ny atao hoe firaisana amin'Andriamanitra. Firaisana amin'Andriamanitra no horesantsika ao anatin'ity fotoana manokana ity. Ary vao miresaka firaisana amin'Andriamanitra itsika dia ilay filazantsara araka an'izao natoko 5:10 manomboka amin'ny 1 voalohany ka hatrany ambanimbany rehetrarehetra any dia miresaka an'izay avokoa. Raisitsika vetivetika izao natoko 5:10 andininy voalohany izay mivaky toy izao hoe izao no tena voaloboka ary ny iraiko no mpamboatra. Jesosy no niteny an'io teny io. Hoy izy hoe izy ilay tena voaloboka, tsy modimody voaloboka, tsy saritsarina voaloboka, fa tena voaloboka. Misy antony itenenako an'izay ary hoy izy hoe ny iraiko no mpamboatra. Izany hoe raha jerena izany io teny io dia ohatran'ny hoe karazany manao témoignage Jesosy karazany hoe présenter ny tenany izy hoe iza moa izy eo anatrehan'izay. Naseho an' Jesosy hoe izy ilay tena voaloboka raha dikantsika tsotra be tena voaloboka dia hoe ilay tena tsara, ilay tena izy. Izany hoe ilay tena feno fahatsarana
dia Jesosy. Ary nahatonga azy nefany hoy izy hoe tsy tongatonga ho azy teo amin'io toerana io ahako, ilay toerana feno fahatsarana, ilay toerana feno voninahitra io, fa nisy nanome, nisy nahatonga teo amin'io toerana io, dia hoy izy hoe ny raiko no tena mpamboatra. Na Jesosy Kristy aza dia nila an'Andriamanitra ray, ilay tena mpamboatra. Nila an'Andriamanitra ray mba hivoahan'ilay fahatsarana teo aminy, dia nila an'Andriamanitra izy mba ahatonga azy ho tafavoaka ho tena voaloboka. Ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 9 manomboka any amin'ny andininy 40 any, dia misy tantara n'ilay vehivavy izay narary nitsidra nandritra ny 12 taona. Tsy hoe 12 taona ity vehivavy ity, fa ilay aretiny no teo aminy nandritra ny 12 taona. Raha jerena, tena lava be zany, tena lava. Ary raha isika angamba miaina amin'izany dia mety efa ny ankamaroany tsy manana fanantenana ho sitrana intsony. Kanefa nandritra n'izay fotoana lava be izay nanao ny fomba rehetrarehetra ity raha vehivavy ity nitady fanasitranana. Fa rehefa tsy nahita izy dia indray andro nifanena tamin'i Jesosy. Ary tao anatin'iny andro anankiray izay nifanenany raha vehivavy tamin'i Jesosy iny dia fantatritsika rehetrarehetra ny tantara fa sitrana izy. Ary niala hatrany amin'ny loharanon'aretina. Satria naninona? Satria nanomboka teo dia nisokatra amin'ny masom-panahiny. Nanomboka teo dia fantany nahalala n'izany Jesosy izany amin'izay izy. Ary nanomboka teo dia sitrany raha vehivavy za hoe niova tanteraka ny fiainany. Eto androany dia te hilaza amintsika rehetrarehetra, tsy fantatra hoe firy taona no niainantsika tao anatina ady, tao anatina olana, tao anatina vesatra, tao anatina tena hoe fahoriana na tena hoe faran'izay aizina indrindra. Fa tahaka an'ity vehivavy ity, raha mba fantany re Jesosy, raha mba fantany meloa re Jesosy, ary raha mba nifanena tamin'i Jesosy meloa izy, tsy lany andro be tao anatin'ilay aretina. Tsy voatery mivarotra fananana mba hasitrana azy, kanefa tsy nahasitrana azy akory ny fitsaboana izay nataony. Fa raha mba fantatra ity raha vehivavy ity meloa Jesosy dia mino fa efa tonga meloa ny fotoana ny fanasitranany. Ary anio raha hitodika amintsika rehetrarehetra, nenao aza tohizana 13 taona intsony. Neny raha vehivavy nijanona teo amin'ny 12 taona izay efa fotoana efa tena lava ny fotoana ny aretiny. Fa anio te-hiteny aminao aza tohizana 13 taona intsony, aza tohizana 14 taona intsony, aza hoentina lavitra be intsony ny adinao. Ny vahaolana tokana dia izao, hozy izy ny ambara ny tenin'Andriamanitra hoe ny raiko no tena mpamboatra. Mila manana firaisana amin'Andriamanitra ilay tena mpamboatra, ilay loharano ny fahatsarana. Mila manana firaisana amin'Andriamanitra ilay manome antsika an'izay fahatsarana avy ao aminy izay isika. Misy ten'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Jaona 1:1 ao, 5:5 dia hozy izy Andriamanitra hoe izaho hozy izy ilay mazava. Ary izay mitoetra ao mazava hozy izy dia tsy mandeha ao anatin'ny aizana. Andrasany hoe jerentsika vetivetika fotsiny Jaona 1:1, 5 sy 6. Izao no voasoratra hoe raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandaingitsika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika, ary ny rahan'i Jesosy izany ny manadio antsika ho afaka miota rehetra. Miresaka aizina sy fahazavana ny tenin'Andriamanitra eto raha fitiniko etỳ am-pamaranana dia izao, ny fahitantsika mazava na ny fahitantsika fahazavana dia mifamatotra be dia be amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Efa tsara be hoe makany am-piangonana ianao, tsara izany fa tohizo. Efa tsara be hoe manana pasteur ianao, ilaina ny pasteur manoro antsika, mivavaka ho antsika, mitaiza antsika satria be dia be ny zavatra tsy fantatritsika amferahana amin'Andriamanitra. Efa tsara daholo ireo, fa ambonin'izany rehetrarehetra izany dia ianao mihitsy ny mila manana an'io firaisana amin'Andriamanitra eo. Ka dia maneraka eto ny Tompo ilaza amintsika androany fa tsy mbola tara akory. Nendra vehivavy 12 taona tsy nahita mazava izy, fa tsy mbola tara akory. Raha ao anatin'izao fotoana izao ianao vao manapa-kevitra amin'ny fait ny tena tediavan'Andriamanitra amintsika, tsy mbola fombafomba mpivavahana, tsy mbola endrikendrim-pivavahana aloha, tsy mbola izany rehetrarehetra izany, fa firaisana, relation personnel amin'Andriamanitra. Izay ny tediavan'Andriamanitra amintsika tsy 2025 ihany, fa mandritry ny androm-piainantsika rehetrarehetra. Dia hozy izy hoe rehefa miray amiko amin'izay nareo hozy izy, ary izao ao aminareo dia mamoha
be ny dikan'izany dia zao lasa misy vokatra, lasa misy fahombiazana, lasa misy fahatsarana le fiainantsika. Ary raha itenin'le ravehivavy eo amin'le lioka toko fahavalo teo dia tonga ny fanasitranana. Ary rehefa Andriamanitra no mikasika antsika dia tsy fanasitranana vetivetika io hoe vahaolana provisoire ozy izy tsikizay, fa rehefa Andriamanitra miditra an-tsehatra dia ny asan'Andriamanitra dia mandrakizay. Ary izay tahian'Andriamanitra dia voata mandrakizay. Ho asoavin'ny tompo ane isika rehetra averiko farany firaisana amin'Andriamanitra. Firaisana amin'Andriamanitra ary mino fa raha miaino ianao androany mahita an'izao fandaharana izao dia ho anao mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany ho tahiany tompo ene ianao hivavaka-tsika. Tompo misaotra izay ny amin'ny teninao, na dia ataonay hoe ao anatin'ny minitra fohy na dia fehezanteny iray aza tompo dia fantatray fa rehefa ianao no mikasika, rehefa ny fanahinao no mamangy dia misy zavatra miova aty anatinay ary misy zavatra miova eo amin'ny fiainanay. Ho tahiana ny mpanaraka an'izao fandaharana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana miobi eto amin'ny TV Plus ny tenako ny mpitandrina Randrenjatsiry mitondra ny FJKM Mandrosoa Ilafy. Tonga eto ny tenako mampafantatra antsika ny amin'ny aladin'ny taranaka sy fianakaviana izay atao amin'ny fiangonana FJKM Mandrosoa Ilafy ny alady 7 Novambra 2024 ho avy izao. Manomboka amin'ny 9 ora maraina ny fampompovavahana ao anatin'ny asa vavimbelo, ao anatin'izany fampompovavahana izany dia isan'ny fiakarany isa-taranaka sy isa-pianakaviana makeny amin'ny alitara. Misy valopy homaniny isa-taranaka sy isa-pianakaviana ao amin'izany ary misy koa rakitra ho ataon'ny sambatan'olona. Aorianan'ny fampompovavahana dia misy ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Rehefa tonga ny atoandro aorianan'ny fanasan'ny tompo dia misy koa ny fiaraha-misakafo izay atolotry ny fiangonana mamaimpona ho antsika taranaka rehetra izay tonga any amin'ny fotoana io izany sakafo izany. Marihana ihany koa fa tsy mitondra fitaovam-pihinana isika fefa manana ny fitaovana ampiasaina amin'izany ny fiangonana. Ary ny tolakandro dia miombona amin'ny tarika fara Andriamamonjy isika miaraka mifaly sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Arak'izany dia tontolo andro ny fandaharam-potoanantsika amin'ny aladin'ny taranaka sy fianakaviana amin'ny alady 7 Novambra io. Dia manantena ny fahatongavantsika rehetra, taranaka ny fiangonana rehetra, fianakaviana rehetra ao amin'ny fiangonana miombona amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra isika, kanefa eo ihany koa ny fifankatiavantsika sy ny firaisantsika amin'ny fanomboana azy. Dia samy an-tamin'ny fandaharam-potoana fa dia miandry antsika izany ny fiangonana ary dia tena fifaliana ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo ny fahatongavantsika sy ny fanaovantsika zava-dehibe izany fandaharam-potoana izany. Sabotsy 7 Novambra 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina, tontolo andro izany isika eny an-toerana. Tsika indray amin'ny anaran'ny tompo isika izay miaino sy mijery izao fandaharana miobia izao. Ny anentanana antsika dia ho antsika taranaka ambomanam-bola rehetra. Ho avy tsy ho ela amin'ny alahady fa 7 volana Novambra ho avy izao ny fetin'ny taranaka. Koa antsoina isika taranaka ambomanam-bola rehetra ao amin'ny FJKM ambomanam-bola fahasoavana anomboka amin'ny 7 ora maraina ny fampompovavahana. Inona moa no zavatra iseho amin'ny fotoana io? Amin'io no anolorantsika isa-taranaka ny valopy ho fankasitrahana an'Andriamanitra ary isy ihany koa ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Izy koa ireo tsakitsaky isan-karazany sy vary sy laoka amidy amin'ny vidiny mirary. Ny mampiavaka ny fetin'ny taranaka amin'io fotoana fa 7 volana Novambra io dia tena hoe fiaraha-miombona, fiaraha-mifaly, fiarahana manao adidy ihany koa ka sady fifankahitan'ny mpianakavy io fotoana io no azontsika vaovao ihany koa makasika ny eny tanindrazana sady indrindra fandraisantsika anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Koa manentana antsika taranaka rehetra ho avy eny ambomanam-bola ao amin'ny FJKM ambomanam-bola fahasoavana amin'ny fampompovavahana manomboka amin'ny 7 ora. Iarabanareo taranaka afaka fanadinana mpanjakana rehetra ihany koa amin'io fotoana io
koa ny fiara iombonana dia hiainga amin'ny fitora sasany eny Ambohijatovo. Hoy ny teny filamatritsika, teny faneva eny amin'ny fiangonana manao ampy ho anao ny fahasoavako, ko ampy ho anao ny fahasoavan'ny tompo, miandry anao ny tompo, miandry anao ny fiangonana ho amin'ny fiombonana fiaraha-miravoravo ary fanaovantsika ihany koa ny asan'Andriamanitra. Dia faly miarahabantsika rehetra mpijery ny fandaharana miobi amin'izao maraina izao. Ny tenako moa dia solitena madame Andriamaromanana Dera avy ao amin'ny FMTA Malavola vaovao Andoranfotsy. Tonga eto ny tenako mba hanentana tonga indray tia ny volana Novambra izay fetin'ny taranakitsika ety amin'ny fiangonantsika izay toy fanao isa-taona. Ka toy izao ny mombamomba izany fandaharana izany. Anio alahady faharoa amin'ny volana Novambra dia efa misy ny taranaka fiantsoana ny taranaka ao amin'ny faritra voaloha sy fahatelo izay eny atoerana, ary ny alahady fahasivy ny volana Novambra kosa dia anjaran'ny taranaka ao amin'ny faritra faharoa sy fahaefatra no antsoina ho avy eny atoerana amin'io fotoana io. Ny fotoana moa dia taritin'ny mpitandrina Ranaivo Jules, ka toy izao ny mombamomba izany. Misy ny fiantsoana ny taranaka rehetra izay tondra fanatitra, nisy ny valopy izay efa nozaraina tamintsika, ary mbola izy koa ny fizarana valopy eny atoerana ho an'ireo izay mbola tsy nahazo amin'ny fotoana io. Io valopy io dia aterina eny amin'ny altara, misy fanantazana azy eny amin'ny altara. Dia izy koa ny fiantsoana ny taranaka rehetra izay tonga amin'io, ny anaran'ny taranaka rehetra izay tonga amin'ny fotoana io dia antsoina ho eny amin'ny altara ihany koa. Isy ny sakafo maivana izay amidy eny atoerana. Ny tanjontsika moa amin'ity taona 2024 ity sy ny ezaka ataontsika dia hiezaka ny trano fanohizana ny trano vadimpiangonana izay efa miakatra eo amin'ny rihana voalohany isika izao, ary raha tahin'ny tompo dia ho tohizantsika amin'ny rihana faharoa. Koa manentana antsika rehetra taranaka rehetra mba ho tonga eny atoerana amin'ny fotoana io fa zava-dehibe no adidy miandry antsika. Isy ihany koa fandraisana vokatry ny tany ho an'ireo izay tsy anatitra vola fa ho raisina tanandroa koa ny vokatry ny tany, zava-dehibe fa sitrak'Andriamanitra daholo ireny. Koa dia manentana antsika rehetra, izy koa ny fandraisana fanasan'ny tompo dia manentana antsika rehetra amin'ny samia mifampilaza, fa itsika dia araka ilay tenin'Andriamanitra izay manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy araka ilay voateny ao amin'ny Petera 2:2. Koa dia manentana antsika taranaka rehetra ho tonga maro amin'ny fotoana io dia voninahitra n'Andriamanitra reriary misaotra tompo. Faly miarabantsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo indray, amin'ny alalan'izao fandaharana miobi izao. Ny mpitandrina izay manoloana antsika ankehitriny dia ny mpitandrina avy eo amin'ny FJKM Ambomanoa Lasora Betesda. Ny tanjona moa ny ahatongavanay eto amin'izao fotoana izao dia mikasika indrindra ny fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana. Araka ny fahafantatsika nandritra ny taona maro dia sahirana zany ny fiangonana teo amin'ny atao hoe vadimpiangonana, ka niezaka fetin'ny taranaka sy fianakaviana amin'ity taona ity dia hoetomanana izany atao hoe vadimpiangonana izany. Ka ny fomba entina manatanteraka azy dia amin'ny alalan'ny 520 amin'ny 100 taona ny fiangonana. Amin'ny taona 724 tokoa ny 520 amin'ny 100 taona ny fiangonana, ary dia atomboka amin'ny alahady izao izany atao hoe fankalazana izany sy ampisehoana ireo atao hoe komite amintsika. Ka ny tsangam-bato ny 520 amin'ny 100 taona zany dia io fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana io.
mandritra ny fotoana io zany dia amin'ny sivora ny fiangonana no miditra ary dia melohan'izay zany dia misy ny fandraisana ireo adidy samy hafa eny am-pelantanantsika. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary dia amin'ny famaranana ny fotoana dia iroso eny anoloan'ny altara ny taranaka sy ny fianakaviana rehetrarehetra ho raisy tanana ary dia misy atao hoe taratasy fanamarinana ny amin'izany. Ny fanamarinana ihany koa dia misy zany ny atao hoe taratasy na takelaka fankasitrahana ireo afam-panadinana rehetra, afam-panadina mpanjakana dia ireo taranaka ny fiangonana. Misy zany ny atao hoe varotra eo an-tokotany eo amin'ny fotoana eo karakarain'ny sampana, ny rantsana, ny fikambanana rehetra. Ka dia alao hery ary fa dia hoy ny afatray hoe aza vela tsy anana vatom-piangonana ny FJKM Ambomanoa Alasora Betesda. Araka ny voalaza hoe fa nifikitra tamin'i Jehovah izy ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia eny an-tanindrazana zany tsika miona amin'ny 7 Novambra taona 2024. Makasitraka makatelina tompoko. Dia miaravantsika amin'ny anaran'ny tompo manonona ny fiadanan'ny tompo tsika rehetrarehetra izay manaraka izao fandaharana mioby izao. Tonga eto ny tenanay izay solitena ny eselike andravanko fivavahana irivo ny anarako ary folohan'izany sampan'izany ary eo koa mahafolohan'ny eselike sodapartany iariva varadrano. Ny atongavanay eto dia fanentanana ho an'ny sampana la kristianina manerana Madagasikara ary fotoana anararotana izao ry rahalaisany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny hoe no tendreny amin'ny fanompoana ka anateraka n'izany asa fanompoana izany no zavatra takineto. Misy tetiandro izay tia nampitaina amintsika eto amin'izao atongavana eto izao eo ny voalohany ny famaranana ny 2020 taona ny selike sodapartany izay tanterahana amin'ny 9 volana Novambra. Fa eo ihany koa ny ao anatin'ny fankalazana 2030 taona ny eselike andravanko fivavahana dia misy hetsika amin'ny izay ho tanterahana amin'ny andao idera eny amin'ny Avoria Anosy ho tanterahana amin'ny 15 Novambra zany. Io moa zany dia nentina anaovana hetsika indrindra ho fananganana ny tsangam-bato izay ho tanterahana zany sampana lehilahy kristianina ao andravanko fivavahana zany. Dia eo ny tsangam-bato voalohany ny tsangam-baton'olona izay anentanana sy taomana ny lehilahy ho amin'izany 2030 taona zany. Fa eo ihany koa ny tsangam-bato ny fiangonana izay tanterahana any amin'ny faritra Tsuiny Ambalarano iny ary zany no antanterahana ny hetsika lehibe izay ho tanterahana amin'ny Avoria io. Izy io moa zany dia marihana fa hetsika izay vola azo rehetra amin'io dia entina tanterahana ny fiangonana ao anatin'izany. Ny anarany dia andao idera teo satria efa nanao izay tamin'ny 30 taona dia niezaka indray izay amin'ity 2030 taona ity anatanteraka izany andao idera izany. Ny fanentanana ataonay eto dia efa misaotra anareo sahady amin'ny fandraisana anjara izay tandrify satria tsy ho anay velively ny vola azo amin'izany fa nanganana fiangonana. Dia manentana izay ravana ho antsika any tokantrano any fotoanan'ny fanavozana zao, fotoanan'ny fanoloran-teny zao dia entanina amin'izany antsika rehetrarehetra. Dia tongava maro ravana ny fotoana amin'ny 12 volana Novambra dia manomboka amin'ny roa sasany misy ny fivarotana be izay atao hoe fandraisana anjara eo ny 15 000 ariary, 30 000 ariary, 40 000 ariary ao anatin'izany. Ka dia manantena ravana eo ny fivarotana an'izany tapakily izany eo amin'ny fiangonana andravanko fivavahana dia ny ambikambana tsirairay aby. Dia misaotra indrindra tompo dia tsy voavalinay izay ataonareo aminay fa Andriamanitra le manan-kare-pahasoavana ho aminareo dia mba ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny fahafenona tokoa ny isika lehilahy eo amin'ny fanompoana.
Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manana fiadanana amintsika tsirairay avy any tokantrano izay manaraka ny fandaharana mioby. Tsy iza moa izany fa Jessica ny anarako, membre amin'ny team of Jesus, dia tonga eto androany hanao témoignage ho anareo hoe ahoana ny tena nandraisako an'i Jesosy Kristy. Tamin'ny mbola kely moa izany dia efa nitaizan'ny ray aman-dreny tanatin'ny fivavahana satria zareo efa nivavaka foana. Dia nefa ohatran'ny hoe fahazarana fotsiny tamin'izay ilay nivavaka. Puis rehefa taty aoriana dia nokasihan'Andriamanitra manokana. Za tantaraiko anareo fa za manana aretina maromaro mihitsy. Na ny olona ara na ny dokotera ara gaga mihitsy hoe fa manino ianao mbola kely ohatr'izao dia efa be aretina be sahady. Ilay aretina mahazo anahy areti-po indrindra ny tena hoe zavatra tena nankaleo anahy indrindrany. Ary tena tsy zakako indrindra io satria rehefa mihetsika ilay areti-po dia tena marary tena mila tsy ho zaky ny aina mihitsy satria ianao torana, sepotra, mifanintona ohatrohatr'izay. Za koa nanana areti-maso, za tena olona manao sport be amin'ny fiainako, tena io ngamba ny tena zavatra tena tiako indrindrany. Dia nefa rehefa ilay manao sport tena vao miala ny solomaso dia fanina dia torana dia tsy afaka manao inona. Dia nangataka tamin'Andriamanitra izany tamin'izay hoe mba omeo fanasitrahana an'ahy Jesosy satria zavatra tena zava-dehibe goavana eo amin'ny fiainako io. Ary dokotera moa izany efa niteny hoe tsy ho sitrana izany hoe tsy maintsy manao solomaso ianao, hivitanana solomaso ilay hoentina manao sport. Dia za moa izany tsy nanaiky an'izay, tena tsy nanaiky satria za raha manao solomaso ilay any am-pianarana efa aleo satria tena tsy mahita. Za hitanareo izao efa tsy manao solomaso intsony satria nomen'Andriamanitra an'izay fanasitranana izay. Nangataka tamin'Andriamanitra tamin'izay hoe mba sitrahanao Tompo satria tena tsy zakako ilay aretina. Moa vao miala kely ny solomasoko tena tsy mahita mihitsy, tena tonga dia filoha milo jamba mihitsy arany. Dia nandeha ny fotoana nivavaka foana, tena hoe nivavaka foana, nivavaka ohatra androany dia mbola hitako tsisy hiovana mihitsy dia mivavaka foana, tohizako nivavaka foana na dia tena hoe ça a duré un mois mahery mihitsy nivavaka momba an'izay zavatra izay ary mbola isaorako izy amin'izao satria tena efa tsy manao solomaso intsony efa tsy ilaiko intsony io zavatra io izany amin'izao. Dia tiako tenena anareo izany rehefa mivavaka tsika dia mila passion miaraka amin'i Jesosy fa tsy hoe tsy azoko androany ity valim-bavaka ity dia mety tsy ho azoko intsony. Izao koa ny zavatra teneniko hoe Andriamanitra koa nampandalo anahy examen maromaro, tsy hoe examen ohatran'ny hoe any am-pianarana izany teneniko izany fa examen hitsapany toe-ponao hoe ahoana tokoa ity zanako ity raha toa ka ampandalovako an'ity lalana anankiray ity hoe ity nangatahany anahy dia ity no omeko azy. Dia amin'iny izany tsika testen'Andriamanitra ny fontsika, tsapainy hoe hatraiza marina ny finoana ary ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ary amin'iny fotoana iny ianao tsy mahazo manome tsiny an'Andriamanitra satria ny zavatra ampandalovan'Andriamanitra antsika dia zavatra mety amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Teneniko anareo nangatambavaka an'Andriamanitra tsy fahasalamana indray ilay izy fa resaka fianarana. Nangataka vavaka taminy tamin'izay fotoana izay. Tena hoe mianatra ny fiainako iray manontolo mihitsy io zavatra anankiray nangatahako amin'Andriamanitra io. Nefa tonga ilay fotoana tsy nomeny ahy ilay zavatra, tsy nomeny ahy ilay izy dia teo aho izany nandinika hoe tokony hanome tsiny an'Andriamanitra ve za sa hoe inona no tokony ataoko. Dia tena hoe tomany aho tamin'izay fotoana izay satria annulé daholo izany ilay projet efa ilay nomanina. Dia aika taty aoriana nisy antony matoa nomeny anahy iny, nomeny ahy ilay izy fa rehefa taty aoriana tsy nomeny hoe androany nangataka azy tonga dia omena anahy ilay izy androany na rapitso fa ny andro izy izany hoe elaela mihitsy vao nomeny ahy. Dia nomeny ahy ilay valim-bavaka ary tsapako hoe ary tena tsapako mihitsy hoe nisy antony kay izany matoa ity tsy nomeny anahy tamin'ity fotoana ity sinon lasa ohatr'izao ilay zavatra nahazo ahy. Satria Andriamanitra tsy mampandalo zavatra tsy zakantsika eo amin'ny fiainantsika izany. Dia ny tena nikasihan'Andriamanitra anahy izany izay zavatra rehetrarehetra izay. Tamin'izany fotoana izany anefa mbola tsy tena hoe nandray an'i Jesosy tanteraka tamin'ny fiainako.
tamin'izay fotoan'izay a tena nivavaka, tena nanana olana be mihitsy a tamin'izay. Nareo zao gaga hoe za mbola tanora nefa manana olana be, be aretina be. De nefa teo anokasian'Andriamanitra nisy hira zay, nisy hira anankiray zay nandeha hoe tsara loatra tamiko Andriamanitra. Tsy nanary ahy izany mihitsy izy satria tanatin'ny ditra taloha no vonjeny. Tanatin'ny ditra taloha tena hoe mbola nasehony ahy hoe tena mbola nasehon'Andriamanitra anahy hoe tena tiako ianao na manao ohatran'izao ary tiako ianao na manao an'ity ditra ity arany. Vita nefa iny fotoam-bavaka iny de tena ilay hira io hatramin'izao tena mbola tiako io hira io, ahiriraiko isaky mifoha vao maraina de mihira an'izay hira izay. De tena anareo koa hoe rehefa miantso an'Andriamanitra isika, raha tena tiantsika ho azy ny fanatrehan'Andriamanitra de midera azy, tsy hoe mivavaka fotsiny fa tena midera amin'ny alalan'ny hira satria ny hira no avy roen'ny mivavaka izay ho ataonao. De amin'izao za tena efa hoe tena efa tena nadry an'i Jesosy Kristy ary lazaiko anareo fa miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe za zao androany ohatra hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe tsy maintsy hoe fiadanana be foana, hoe tsy maintsy manam-bola be foana ianao, de hoe tsy maintsy hoe manan-karena be, tsy izany fa miaraka fa ny tena ilaina tena hoe ny fanahintsika zany no vonjena fa tsy hoe ny harenantsika eto an-tany. Ny harena manko tsy manaraka any an-danitra rehefa maty isika fa ny fanahintsika no miakatra any an-danitra. Donc manaja antsika tanora rehetra zany surtout hoe mbola tena anatin'ny rendrarendra ianao, mbola anatin'ny ditra ianao, mbola anatin'ny fifohan'alina ianao, fifohana zava-mahadomelina, fisotroana de manasa anao aho ary te hiteny anao hoe Andriamanitra tianao foana na de maditra azy ianao fa andro ianao tsy maintsy mbola kasihan'Andriamanitra. Ary azo atao ao an-tsaina mihitsy hoe fa maninona ohatra hoe ianao zao efa mivavaka de azo atao ao an-tsainao mihitsy hoe maninona ny fari-piainako zany mbola ohatran'izao any nefa za efa mivavaka nefa maninona io olona tsy nivavaka de manan-karena be. De te hiteny aminao hoe io ianao tsy maintsy miainga amin'ny kely, miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy miainga amin'ny kely foana. Une fois ianao miainga amin'ny kely fa omen'Andriamanitra zavatra tsy takatry ny sainao ianao. Ary za de tena manome assurance anao hoe miaraka amin'Andriamanitra tena mahatsapa fiadanana be na ny fanahinao na ianao manokana azany. De manasa antsika tsirairay avy aho zany ho avy amin'ny cellule de prière isaky ny mercredi à 14h eo amin'ny escale ampitan'ny Rasalama akaiky ny Tapanakely ohatra Tapanakely. Efa misoratra eo ambany eo moa zany ny numéro sy ny page Facebook azo anatsoinao anay. Ary manasa antsika tsiray avy surtout tanora ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy indrindrandrindrany de tongava na efa nandray ianao na mbola tsy nandray an'i Jesosy de tongava fa mandray anao izahay na finoana ina ianao na finoana ina ianao na inona ny finoanao de tongava maro fa mandray anao an-tanandroy izay satria Jesosy Kristy irery ihany no hoterantsika ao ary omentsika ny voninahitra. Shalom. Dia izay ny fandaharantsika androany ny zavatra rehetra izay nifampizarantsika teto dia tsy avy aminay, tsy avy amin'ny ekipa, tsy avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa avy amin'ny fanahy masina dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ny dera sy laza ao anatin'izay. Isaorana be dia be ianareo niaraka taminay naiza toerana misy antsika tsiraray avy satria raha tsy teo ianareo dia zava-poana ihany koa ny zavatra rehetra izay nifampizarana teo. Ho averina ho vakiana aminao ny Joany 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboly. Amen. Manomboka anio ndao hanana fiainam-bavaka, ndao hanana fifandraisana akaiky amin'ilay ray mpamboly manamboatra antsika, mahafantatra antsika mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Mankahery anao izay raha misy ny ady hatrehanao amin'izao fotoana izao. Tsy tenin'olombelona mety hoe hanamaivana anao fa Andriamanitra mahalala ny hevitra heveranantsika dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza dia tsy mahafikitra azy isika
fa angatao amin'ny foana hoe aza velana ray segondra ary fa tsy manana fa tsy ianao dia izay ny afatra tamin'ity ity isaorana be dia be ny ekipa rehetra izay nandrafitra ny karakara ny fandaharana ihany koa ary dia manome fotoananao indray izay manaraka indray mirary herinandro feno fahasoavana azahoanao hery sy atsapanao izany hoe mamy izany miaraka amin'ny tompo izany tahiny Jesosy daholo.